Mbola fifaliana ho ahy hatrany no miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Tonga eto amin'ity toerana ity indray ny tenako hitondra teny fampaherezana fohy dia tenin'Andriamanitra. Mialohan'izany nefany dia tsarintsika raha hivavaka. Haleloia. Rainay masina tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mendrika dia raina sy omena voninahitra ianao ilay eo amin'ny seza fiandriananao. Amin'izao ora sy fotoana izao dia miantso anao indray izay amin'ity androandroany ity. Tompo, tsy mendrika ny anonona ny anaranao na dia ray segondra akory ankehitriny dia nampitondrainao ny hafatra avy aminao indray. Tsy mahay mandahateny a Jesosy votsavava fa mangataka anao. Ka ny fanahinao masina no ampiteny ahy indray ka mitenena Jehovah fa fonina hiaino ny mpanomponao. Aleloia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay entina ataontsika dia ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Fantatritsika fa ho avy tsy ho ela tokoa Jesosy. Ho vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 12:20 izay efa renesitsika isan'andro kanefa mamerina indray Jesosy mampatsiahy indray Jesosy tiany Jesosy mbola tena hoe ho amafisina fa ho avy Jesosy iseho eny amin'ireo any lanitra. Amen. Apokalipsy 12:20 ny andininy 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ho avy faingana ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, fiandohana sy ny fiafarana. Indro ho avy fainganao ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ho avy tokoa Jesosy. Tenin'Andriamanitra io. Tenin'Andriamanitra izay nentina tamintsika dia hoe ny fiavian'i Jesosy. Tena ho avy tokoa Jesosy. Ary efa atomitra ny zavatra rehetra. Atomitra satria efa maro ny famantarana izay efa miseho amin'izao vaninandro iainantsika izao. Any amin'ny Mateo 4:20 dia manamarina fa efa maro ny famantarana izay efa miseho. Maro ny zavatra efa miseho amin'izao vaninandro izao. Satria araka ny tenin'Andriamanitra izay efa tanteraka dia araka ny voalazany amin'ny Mateo 4:20 afaka manamarina izany ianao. Ao amin'ny Mateo 4:20 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7:10 miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka mamaky izany ianao fa voalaza fa andready sy filazana ady ianareo ozy ka mitandrema. Efa misy ny ady. Isy firenena hitsangana mely firenena. Isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Efa tena mandoa ny fahoriana. Amarino vakeo ny baibolinao. Manomboka eo amin'ny Mateo 4:20 dia ny andininy 4 ka hatramin'ny 7:10. Manazava izany. Ka ny resantsika androany dia ny fiavian'i Jesosy. Hitantsika tsara ilay zavatra nisy izay mbola fotoana fohy izay, mbola tsy ela akory, nisy ny horohorontany tany amin'ny faritra Siria, tany amin'ny faritra Turkia.
Dia tahaka ireny ny fotoana izay avian'i Jesosy, nanahoany reny orohoro-tany reny, ny orohoro ny olona tao anatin'indray ny mpimaso. Dia zao nisy ny tany ny fananana potika rava mety amina miliara ny trano potika tanatin'indray ny mpimaso, ary nisy namoy ny ainy, nisy ihany koa ny naratra. Satria tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka, ary izany ny fiandohany ny fahoriana. Efa tanteraka, ny firenena efa miady amin'ny firenena rahantsika mahita reny, samy mahenontsika na mijery amin'ny fahita lavitra. Dia reny orohoro-tany izay mbola tsy ela akory, fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra fa voalaza reny. Dia nanahoana ny olona tsirairay avy tao anatin'ireny orohoro-tany reny? Raha nanapo izy reny fa isy orohoro-tany ane, afaka fotoana fohy amin'ny alina, mety miala izy reny ka nitsoka, nandeha niomana, nandeha namonjy toerana lavitra ny orohoro-tany, fa saingy indrisy tsisy afa-miala. Ho avy tampoka. Dia tahaka izany koa ny avian'i Jesosy, amin'ny fotoana tsy ampoizinao, mety amin'ny andro, mety amin'ny alina, fa izao ny tenin'Andriamanitra dia manamarina fa tsy maintsy ho avy izy, indro ho avy vainganao. Eto amiko ny famaliana rehetra. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe miteny amintsika tsirairay avy fa tsy maintsy ho avy izy, dia hamaly ny olona tsirairay avy araky ny asany, araky ny nataony. Raha nandeha araky ny fahamarinana ianao, nanompo an'Andriamanitra ianao, nandeha amin'ny fahamasinana ianao, dia handova ilay fiainana mandrakizay. Fa raha miaina tamin'izao tontolo izao ianao, ka mbola miaina tao anatin'ny fotamandrevon'izao tontolo izao, ny fahotana maro samihafa, mety mbola miaina ao anatin'ny fitenenan-dratsy, fijangajangana, fanimpotsampy, karazam-pahotana maro samihafa, midanadana ho an'izany olona izany ny elo dia ny fary mirehitrafy solofara ilay fijaliana maharitra mandrakizay. Amin'izao andro androany izao, raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao, dia lalana roa tsy maintsy alehan'ny olona rehefa miala ty. Na ianao any amin'ny fiainana mandrakizay, na ho any amin'ny fahaverezana. Fa tsy maintsy ho avy ny fitsarana, tsy maintsy ho tonga ny fitsarana ravavy sy ranadahy. Move mbe efa manomana ny mandrakizainao ianao, efa manomana ny mandrakizaytsika ve tsika tsirairay avy zao, fa tsy maintsy ho avy ny andro fitsarana. Tsy fantatsitsika ny fotoana, tsisy mahafantatra izay anioro izany, fa izao mila miomana izao sy ianao raha mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Aza manjeha ny andro lava, aza varinany amin'izao tontolo izao, aza manorina ny fotsika ny amin'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao ety. Fa raha iarahantsika mahita tao anatin'ny orohoro-tany iny, maro ny harena potika, maro ny trano mety amina miliara ny nananganana izany trano izany, mety maro ny fanaka lafo vidy, nisy harena voatahiry tao amin'izany trano izany, kanefa potika anatin'ny ray mpimaso. Fa izao, tanteraka ny tenin'Andriamanitra, hisy misary, hisy orohoro-tany, amin'ny fanjakana, iady amin'ny fanjakana amin'ny firenena, iady amelin'ny firenena. Efa tanteraka izany eo amin'ny Baiboly araka ny tenin'Andriamanitra toko sy andininy izay nomeko anao teo. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Any amin'ny Mateo toko 4:20-5:telopolo, ny lanitra sy ny tany dia ho levona. Rehefa ho avy Jesosy ho levona ny lanitra sy ny tany anatin'ny indray mpimaso. Fa oka izao sy ianao kosa anana fahavononana, ka ninona zavatra mety miseho na mitranga, dia izao efa vonona izao sy ianao. Move mba vonona ianao, manasanao amin'ity androandroany ity. Raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao, taoka ianao tena ho tafasaraka amin'ny faharatsiana, ho tafasaraka amin'ny fahotana, ho tafasaraka amin'ny zavatry ny tany sy ny zavatry ny nofo. Eny tsisy mahadiso, mbola olombelona ihany izao sy ianao, mbola mila mihinana, mila mitafy. Fa izao aza ahorina any amin'ity zavatry ny tany sy ny zavatry ny nofo izay mety ho potika sy ho levona ity, araky ny tenin'Andriamanitra
ny tenin'Andriamanitra ao Mateo 7:20 afaka manamarina izany tenin'Andriamanitra zany ianao fa lanitra sy ny tany ho levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina. Halleluja. Anisany mbola manana tombontsoa manokana izao ianao raha mbola maheno izao fampianarana sy tenin'Andriamanitra izao, mbola mamindra fo amintsika. Misy ane mba te hatratra sy mba te aheno izao tenin'Andriamanitra izao kanefa indrisy ndao sy ny fahafatesana. Ka raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao, anisany mbola manana tombonandro misaoran'Andriamanitra manokana fa mbola mampatsiahy Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra isy overina dia iray aza araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra over izao ianao. Ka raha mbola nomeny Jesosy tombonandro ianao tapahony hevitra amin'ity androandroany ity. Tiany Jesosy mivovony izao ianao matoa maheno izao tenin'Andriamanitra izao. Ny zavatra tiako atongavana sy ampitaina aminao dia hoe lalana roa ihany no tsy maintsy ho safidintsika na fiainana mandrakizay dia andova ilay paradisa, ilay tanàna perlasoza ilay ampanantenain'Andriamanitra, na ho any amin'ny elo izay misy ny fidradradradrana sy ny fikotroan'nify fijaliana maharitra mandrakizay. Anao ny safidy fa izao araka ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana teo idro avaingana hamaly hitondra ny famaliana nataony tsirairay avy. Raha tsara ny nataonao anisany nahazo tombontsoa manokana ianao fa vovonjy. Ratsy ny nataonao dia any amin'ny elo ianao. Kanefa tsarovy mbola tsy tara raha mbola maheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao. Mibebay ianao, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana, miala amin'ny fanompotsampy, miala amin'ny fahotana izay mbola mangeja sy mamatotra atsika tsirairay avy io. Mbola mamindra fo Andriamanitra. Matoa izy mbola tsy tonga fa tsy maintsy ho avy izy na tiantsika na tsy tiantsika. Amin'ny ora izay tsy apoiziny dia ho avy izy. Ety andalam-piazakazahana ny tsirairay avy. Ianao izay maheno tenin'Andriamanitra izao mbola tsy nandray an' Jesosy, raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Andriamanitra tsy manavakavaka izy, Andriamanitra tsy mizahatavan'olona izy. Araraoty atolory an' Jesosy ny androm-piainanao sisa. Ary ny tsirairay avy milaza azy fefa mijoro, milaza fefa mpanompin'Andriamanitra, milaza fefa zanak'Andriamanitra mijoroa. Fandrao lavo manana firaisana amin'Andriamanitra. Atolory an' Jesosy ny ara-panahintsika tsirairay avy, ho kolokoloin'i Jesosy ka mba samy ho tody amin'ilay tanjona izay nampanantenain'i Jesosy antsika. Tsisy ninona azy tsika tenaina itokia amin'izao tontolo izao ity. Ho levina ho potika izao rehetra hitanao izao anatin'indray mpimaso. Fa amin'ity androandroany ity manasanao Jesosy, manasanao indray Jesosy. Raha efa pino ianao manavaozatra any hatrany ny fanoloran-tena, raha mbola tsy voavonjy ianao, mbola tianao Jesosy, matoa maheno izao teny izao ianao, mbola vonina hamonjy ianao izy, matoa mbola tsy maty ao anatin'ny fahotana, mbola tiany Jesosy ho voavonjy. Itsika tsirairay avy Andriamanitra dia mamindra fo, mamela helika izy. Ary izay rehetra manatona azy tsy mba misy ho laviny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe indry izao mandondona. Raha misy miaino ny feoko dia ho ao aminy ary izy ho ato amiko. Jerevy izany fitiavan'Andriamanitra. Mbola miala-nenina amintsika izy. Raha mandondona Jesosy, voay midanadana ny varavarany fonao, anjakany, idirany Jesosy. Fa mbola izao ny androm-pamonjena, izao ny androm-pakasitrahana. Halleluja. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Omany ary ny mandrakisainao. Fa ho avy Jesosy. Ho avy tsy ho ela Jesosy ary amin'ny fotoana izay tsy apoizina no hiafitsika. Na rehefa avy eo, na amin'ny afaka andro vitsivitsy na herinandro na mbola na tsaina mbola mataona fa izao fotsiny tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe indro afainganao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araky ny asany. Tsarovy indraindray mety manoto izao ianao dia mieritreritra hoe tsisy mahita, tsy hitan'ny rahavavy tsy hitan'ny mpiara-mivavaka dia lasa mandeha manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na manota. Hitan'Andriamanitra ny ataontsika ianao. Zay no mahatonga azy miteny hoe
ho tonga izy, ho afaingana izy, hitsara ny tsirairay avy, hitsara ny olona rehetra, mba maliko ny olona rehetra araky ny asany. Tsy maintsy tsaraina araky ny asa tsikatsika tsirairay avy. Aza mieritreritra hoe tsisy mahita na hoe miala maina, mibebay ianao. Mety efa maro ny fahotana zay efa niainana, mety efa nangalatra ianao, namono olona ianao. De sao mibeba fa matoy ianao na eny zao tenin'Andriamanitra zao, de mbola tian'Andriamanitra ho avotany ianao, tsy tiany ho very ianao, tsy tiany ho very zao sy ianao. Ka izao ny andro mety, atolory an' Jesosy ny androm-piainantsika sisa. Aleloia. De izay tenin'Andriamanitra izay indray nentina nitondrana fampaherezana, fa ho avy tsy ho ela Jesosy, ho avy amin'ny fotoana tsy ampoizina momba vonina ve ianao. Aleloia. Ary iaraka hifavakatsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Aleloia. Mijeranao, mankalazanao, manome voninahitra anao, ry Andriamanitra rainay io. Tsara loatra ianao ary mpanao ny tsara, ianao ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao rery ihany no mendriko deraina sy mena voninahitra. Makasitraka indrindra ny amin'ny teny izay nampitondrainao indray. Ianao fanahy masina no omeny ny banga, ianao nikasika ny fony tsirairay avy izay rehetra nandre izany teny izany, ka ho tafapita fenoy ny banga rehetra. Jesosy ianao no miteny hoe tsy tianao hisy ho verina de iray aza. Andro mety zao, mbola mamindra fo ianao, matoa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana ny tsirairay avy. Ka dia makasitraka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nanaovako sy nandrahatako izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Makasitraka antsika rehetra izay ny haino izany tenin'Andriamanitra izany. Ka raha mahasoanao sy nandray zavatra ianao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay, dia aza adino no misabone ity pejy ity izay ahitanao fa ato dia misy fandaharana izay aroson'ny tompo isan'andro isan'andro, izay azahoanao notification. Dia saboneo ny pejy ary afaka partagenao ihany koa ity pejy ity raha nahasoa ianao, dia mba partageo amin'ny hafa ihany koa, satria efa ao anatin'ny fotoana foitsika eo ampiandrasana an' Jesosy n'izany, dia aoka samy ho vonina fa ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra Jesosy. Haleloia. Dia mirary soa tahin'ny tompo daholo, tonga afasoa daholo andova izany lanitra izany. Amen.